miarabantsika rehetra na tratra ny krismasy. Afaka andro vitsivitsy dia hamarana ny taona isika. Misy torohevitra vitsivitsy reto omena ianao hamarana antsika ny taona. Misy torohevitra vitsivitsy reto afaka piarinao mialohana hamarana antsika ny taona. Manao fajery todika tamin'ity taona 2024 ity. Ho farananao amin'ny fahasoavana sy ny fahamasinana ve? Ataovy izay azo ny tananao atao. Manana fahavalo ve ianao? Nisy olona nandratra anao? Farano miaraka amin'Andriamanitra ity taona ity. Farano amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny famelan-keloka. Mbola tsy taraiky ianao raha andamina izany. Tsara no hiafarany raharaha no ny andohany. Tsara ny maharo-po no miavo-panahy. Hivavaka ao anao raha mba sitraka ao. Tompo Andriamanitra mivavaka ho an'ny olona izay mijery amin'izao sekondo izao mba tahio ny farany taonany. Aoka ianao Andriamanitra no fiarovana ho azy, ho an'ny tranony, ho an'ny vady aman-janany. Hiaro anao amin'ny arety mandringana, hiaro anao amin'ny loza, anie Andriamanitra. Andriamanitra ne andeha ao anoloanao, ao aorinanao, eo ankavananao ary eo ankavianao. Tsy misy zana-tsipika ny fahavalo avoanao. Ny planin'Andriamanitra aminao amin'ny taona 2024 io anie ho tanteraka. Raha ratsy ny famarananao ny taona, Andriamanitra ne anintsy ny lalanao. Amarana nyity taona ity amin'ny voninahitra ne ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsara ny hafarany raharaha no ny fiandohana. Amarana amin'ny taona amin'ny voninahitra ne ianao samy ho tratra ny taona vaovao daholo tsika rehetra. Aiza dimy ny saboana amin'ny pejy zarao amin'ny namanao tahina mihoatra tompoko.